Marary misy roa noho ny raharaha fankalazana tsingeritaona nahaterahana teny Ambohimalaza sisa nombola tsy mahatsiaro tena na koma amin'izao hoy Andrianarivo Antsaliantsoa na idoda izay nodimandro omaly tolakandro izay marary namony ainy paraiky amin'ny telopolo tamin'ny tirara ity nivoaka ny koma i Andrianarivo Antsaliantsoa ny 13 Jolay lasa teo rehefa tsy nahatsiaro tena nandritra ny 20 andro mialoha izao nahafatesan'izao hoy ny reniny. Misy arivo sy iray alina mahery ireo mpiadina amin'ny baccalauréat teknika ho an'ity taona ity ny 1 Jolay hatramin'ny 5 Jolay ny andiany voalohany ho an'ny fanadinana raha ny 7 Jolay hatramin'ny 3 Jolay ny andiany faharoa ho an'ny baccalauréat teknika. Isana sagoavana maro ny filoha Andrajoelina rehefa handray ny fitantanana ny SADC manomboka ny volana aogositra izao. Anisan'izany ny famaritana ny lara-pahamian'ny SADC, ny fandrindrana ny asan'ny troika ny SADC sy ny fisoloana tena ny SADC sy ireo mpikambana eo amin'ny sehatra kontinentaly sy iraisam-pirenena. Mbola nisy an'ireo minivarotra menaka osika ao Mahajanga amin'izao. Lehilahy roa no tratran'ny polisy saika hivarotra ity menaka osika ity izay efa natao tao anaty bidon. Manatra ny araba tokolasy tokovavy tonga soa indray anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao manasa antsika ary hanaraka izany hatramin'ny farany. Toy ny raharaha Ambohimalaza no anomboantsika ny vaovao amin'ity hariva ity. Marary miisa roa noho ny raharaha fankalazana tsingeritaona nahaterahana teny Ambohimalaza sisa no mbola tsy mahatsiaro tena na koma amin'izao hoy ny reniny Andrianarivo Antsaliantsoa na fantatra amin'ny anarana hoe dody izay nodimandro omaly tolakandro izay marary namony ainy fa raiky amin'ny telopolo tamin'ny raharaha Ambohimalaza nivoaka ny koma idoda ny 13 Jolay lasa teo rehefa tsy nahatsiaro tena nandritra ny 20 andro mialoha izao nahafatesany izao hoy ny reniny sy nambarany fa natambatra avokoa ireo marary tamin'ny raharaha Ambohimalaza saingy no isorona tamin'ny efitra ny iraisany fenoasina tompon'ny fety tao arian'ny fakana sary azy sy ny fiparitahan'ny sary nisy tamin'ny tambazotra Tsirasera. Njakandriamahery Omegara Nevzone no mitatra antsika ny vaovao. Nodimandry omaly ihany koa i Andrianarivo Antsaliantsoa di dody noho ny fanapozina ara-sakafo teny Ambohimalaza. Izy no marary fa raiky amin'ny telopolo namony ainy no ity raharaha fankalazana tsingeritaona andro naterahana ity. Toereo ny sakafo tany amin'ny lanonana ny alahady 12 maraina i Antsa no nanomboka hafahafa rehefa nitaraina tamin'ny ray aman-dreniny fa noana nefa tsy nahatelikana akory ary efa nanomboka niraikitra ny lelany. Nanomboka teo amin'ny lahady maraina i Antsa nody taty an-trano dia rehefa nody izy dia ohatrany hoe nitaraina hoe noana beraka izy ozy fa andao ohatrany hoe nitady sakafo izy dia nefa le sakafo ohatrany hoe maraindraina teo dia nitady sakafo fa le izy ohatrany hoe tsy vo hinan-tsofa ohatrany hoe tsy dia misy tsiro izany ohatrany hoe tsy tonga tsy mahazo hanina dia tsy mahazo aina izy dia tsy tia le izy dia avy eo izy nanomboka atoandro amin'izay nanomboka nando dia tamin'ny telo sasany teo nanomboka niraikitra ny lela dia rehefa nanomboka niraikitra ny lela dia noentinay tany amin'ny dokotera privé teny Amerina Afovoany amin'izay izy avy eo dia rehefa noentinay tany izy dia avy eo dia
dia nomeny le docteur antibiotika izany resaka le fanafodina intoxication alimentaire namena sérum izy dia nefa dia vita le sérum teo tamin'ny 7 rariva teo vita le sérum dia nody tany an-trano dia rehefa nody tany an-trano izy dia efa miraikitra ny lelany fa mbola maresaka kely ihany izy ohatry hoe mbola mba mampifaly kely anay ihany ary izy na hoe miraikitra le lela dia za moa tonga dia hoe alaloko sy anay antsy fa za be resaka ela fa ohatry nefa tena reraka be izy mbola tona kely tona kely mandamatsy an'le raitapo kely dia sady mbola napo kely tena hoe miezaka mampifaly kely foana izy zany dia sao dia noana ary lahy dia nomenay lasopy kely izy ohatry nefa tsy dia voately antsony fa ohatry hoe mangetaeta be io no tena nanany dia nomena rano kely ohatra hoe juste hoe 3 sotro na 4 sotro dia zay ihany dia midoaka indray ozy fa dia andoha fa izy kosa aloha na tsara azy nandoha be foana izy fa rehefa le avy any amin'ny docteur izy aloha dia tsy nijanona le nandoha dia le izy nandoha ohatrany hoe maitsomaitso ohatrany hoe zavatra maitsomaitso be dia avy eo dia rehefa alina be dia mety zakany ihany izy fa voame izy marary ihany dia averina any amin'ny docteur izy fa efa miraikitra be any lelany dia tamin'iray izahay miverina nakany amin'le docteur indray rehefa niaratsy ny toe-pahasalamany ny antsa na teo azy ny fitondrana azy tamin'ny hôpitaly tsy miankina iray dia noentina teny amin'ilay hôpitaly Agera izy ny alatsinainy 19 jona tamin'ny 7 ora maraina. Dia tonga tao zay dia namonjy ny moa zany tao dia urgence foana. Tonga tao moa zany dia tao amin'ny le fandraisana marary le fa tena le grave dia tamin'ny 7 maraina dia après an'izay efa maro be moa ny ankizany efa be dia be zany tao dia tsisy tafiditra intsony fa eny an-dalantsara sy eny amin'ny karosy isa no le andraisana anazy amin'ile brakara sy ny anina dia mba voatonga aloha izay zany dia nahazo natao sous sérum aloha zany dia ny paramètre rehetrarehetra jerena aloha zany ny anay mbola safa tsara daholo mbola afaka tsaboina tsara mbola natsiara izy fa somary efa misofra kely any izy zany somary efa sepitra ny fony dia après raha ela dia ela angamba 30 minutes teo angamba dia tonga dia nahazo salle de réanimation zay dia rehefa nahazo salle de réanimation zay dia efa nametahana ny intubé izy zany dia efa ny intubé izy dia nasiana le bec kely amin'ny vava le ivoahan'le hitrohana le microbe sy ny anina zany dia l'intubation iny zany ao no hitrohana le rewaka isaky izay tsetsany zany dia ao mitroka le rewaka dia après zay dia tonga dia nisy fanafody aloha nandeha tena hoe nandeha maromaro mihitsy contre an'le izy zany hoe mba tsy hampafaible anazy aloha mba hampisokatra an'le sepitra dia amin'ny oxygène moa zany tonga dia nandeha ara-dalàna tsara le machine misy machine électronique automatique zay tao dia nahazo an'izay izy dia nahazo an'le tableau-na paramètre rehetrarehetra dia après an'izay izy mbola natsiaro tena kely dia vao zany izy somary manao kely impact kely any somary manao crise kely izy ny latsinainy tontolo iny dia ny fo maraina zay dia talata maraina nisy nanao crise kely indray mandeha izy dia après an'izay izy zany dia tonga dia coma teo amin'izay 20 andro taorian'izay izy vao nanomboka natsiaro tena rehefa nare ny hira ankafiziny hoy ireo ray aman-dreniny. Fa tsisy zoro après any zay le tsy fahatsiarovan-tena zay iny le tao anelan'elan'izay nisy kely infection ihany izy aloha dia le infection zany vokatra microbe foana rehefa ohatra ireny dia nahazo an'le antibiotika nepromène moa zany zay nafahany nanala an'le hafanana dia mba afaka le izy dia nesafa amin'izay izy zany aloha dia rehefa le tsaratsara izy dia afaka nihiratra aloha ny masony ny après 26 journée dia rehefa nihiratra amin'ny maso dia efa nisy fihetsehany lelany ataony azony le zany maka satria tsy izy atao any misy pansement atao maraina dia maheno an'le ranona carbonetra nasana vavany izy dia ataony ohatry dia telona kely zany misy hoe rano kely dia telomina kely dia efa naheno izy dia resahana izy dia maheno tsara dia io manda le sandrany tia neny tia dada dia efa
teo izy nanomboka nafantatra tena efa hoe ny savay sady nahiratra ny masony no ny lelany hetsika dia ny fotom-pe nanomboka vohetsiny dia tena ny hira matsy nampahatonga anazy nitaitra voalohany dia nanomboka teo ohatry ny hoe ny évolue be fa izy le tratra le infection vokatry le gavage gastrique le sonde andevasana sakafo sy naman'iny no somary tara zareo vao le zany au lieu de 72 heures hono izy iny tokony misolo dia lasa teo amin'ny mois latsaka kely teo le izy dia lasa nanao infection tato dia iny tena niteraka problème kely an'le zaza dia niteraka fanaviana dia io niteraka fahafatesana ho anazy io. Anamarina kosa an'ireny fa voakarakara tsara iantsy nandritra ny fotoana nitsaboana azy eny amin'ny hôpitaly. Fikarakarana koatra aloha tena hoe tsara nahazo fanafody ara-dalàna antsa rehetrarehetra fa iny ohatry ny hoe nitarika le ana fa raha fanafody zany dia complet aloha azo lazaina iray aman-dreny hoe complet ny fanafody nanaovana ny antsa fa teo amin'izay resaka le gavage gastrique iny no nampisy an'le problème dia nitarika fahafatesana azy io. Nampiarahana efitrano avokoa ireo marary tafiditra tao anatin'ny raharaha Ambohimalaza ka niaraka tamin'ny fenoasina ihany koa i antsa nafina efitra nefa i fenoasina rehefa nisy nakasary sy nanaparitaka izany tamin'ny tambazotra antserasera. Ray chambre amin'ny antsa mihitsy fenoasina dia izy no hampitany fenoasina fa zareo mantsy zao amin'izao misy natambatra ny fenoasina zany nafindra rehefa tateo aoriana satria misy le nisy nakasary dia zareo tsy haiko 4 jours ve zay natambatra ny ankizy Ambohimalaza rehetra natambatra ray chambre daholo dia valy zareo fa ny tena grave tao zany dia le zanako dia zay Jessica no gravirave kely fa le ankizy sasany zany efa sava afaka misakafo ny anaky 5 dia efa afaka miresaka satria nesorina le tuba teto nesorina daholo ny appareil zareo dia efa nanomboka naindresaka zareo fa ny tena problème ny ankizy hatreto aloha tena hoe mbola mampanontany tena nareny hoe mamorona ka be foana miraikitra be foana reo na le fasavara dia aspirena foana dia iny zany le hoe mapetratra na hoe fanafody tena ahoana no mety tena hoe afaka an'izay satria raha ny andalana any tratra an'izay dia mety hoe anahoana satria ohatran'ny le zanako zao dia zay aspirena maraina aspirena hariva kindraindray raha tena hoe amin'ny alina ray tena misy hoe impiry intelo aspirena ohatr'izay vao maraina ny andro dia rehefa le saturation tonga dia miemotra be vao tsetsina le rewaka le poumon dia le tena hoe tonga dia hoe sepitra ny tena hoe mijaly le zaza dia nazareo matsiaro tena le conscient dia tena hoe misofra be le ankizy. Omaly tamin'ny 7 maraina no nilatsaka ho 4 ny tension ny antsa niakatra 70 indray izany tamin'ny 2 ora tolakandro taorin'izay nanjavona ny maridrevy rehetra nilatsaka ho 5:30 ny tany oxygène natao amin'ny antsa raha tokony ho 8:20 izany niezaka namelona azy ireo mpitsabo saingy tsy tany intsony ny ainy ary tiaramon'ny ainy omaly tamin'ny 2 ora sy 7 ny tolakandro i Andrianarivo antsa Liantso di Doda marary faraka amin'ny 30 namoy ainy noho ny raharaha Ambohimalaza. Isana sagoavana maro ny filohan-drajoelina rehefa andray ny fitantanana ny SADC manomboka ny volana aogositra izao araka ny fanazavana anisan'izany ny famaritany lara-pameha ny SADC ny fandrindrana ny asan'ny troika ny SADC sy ny fisoloana tena ny SADC sy ireo mpikambana amin'ny sehatra kontinentaly sy iraisam-pirenena fitiavana Dony Ivrasata. Firenena miisa 12 no mandrafitra ny SADC ahitana ny Afrika Atsimo, Angola, Botswana, Comore, République démocratique du Congo, Eswatini, Lesotho, Madagascar, Malawi, Maurice, Mozambique, Namibie, Seychelles, Tanzanie, Zambie sy Zimbabwe. Tanjon'ny SADC ny fampiroboroboana ny fampandrosoana ara-tsosialy sy ara-toekarena maharitra eo amin'ny samy firenena mikambana aty amin'ny ila bolatany atsimon'ny kontinanta afrikanina. Tafiditra ao anatin'izany ny fametrahana paikady iraisana ampianana ny fantrana, fanazarana ny fari-piainana ny vahoaka, fametrahana ny filaminana sy ny fandriampahalemana, ny fanohanana ireo tena marevo sy ny fampandrosoana maharitra. Ny filoha Zimbabweanina ny Dr Emerson
Tambojo Manangagoa no filohan'ny SADC ankehitriny. Afaka andro vitsy kosa dia hiditra andray ny toerana ny filoha Andry Rajoelina. Filoha malagasy voalohany teo amin'ny tantara andray ny toerana avo io. Nahazo ny fangatavany rehetra izany ary atao mandritra ny fionana an-tampon filoham-panjakana andiany 2020 eo anivon'ny SADC linalonana famindram-pitantanana ny SADC amin'ny filoha Rajoelina. Isana sakavana maro ny filoha Andry Rajoelina rehefa andray ny fitantanana SADC manomboka ny volana aogositra izao araka ny tatitry minisitry ny raharaham-bahiny. Voalohany amin'izany ny fitarihana sy ny fandrindrana ny asa ny fionana tampon'ny filoham-panjakana sy ny lehibe ny governemanta mikambana eo anivon'ny SADC. Eo ihany koa ny famaritana ny laharam-pamehan'ny SADC tafiditra ao anatin'ny asa sahany ihany koa ny fisoloana tena SADC sy ireo fikambanana eo amin'ny sehatra kontinentaly sy iraisampirenena. Mikambana eo anivon'ny troikan'ny SADC Madagasikara amin'izao. I Angola izay nitana ny fitantanana SADC teo aloha, i Zimbabwe izay nitana ankehitriny ny fitantanana SADC ary Madagasikara izay hiditra ireo mpitantana SADC no mandrafitra ireo firenena troikan'ny SADC ireo. Mbola asan'ny filoha Rajoelina ihany koa rehefa filohan'ny SADC izy ny mandrindra ny asa troikan'ny SADC. Mbola asan-drasana aminy ihany koa ny manara-maso ny fanatanterahana ireo fanapahan-kevitra sy fandaran'asan'ny SADC. Voninandray ireo firenena mikambana ao anatin'ny fondra SADC Madagasikara hoe ny ministeran'ny raharaham-bahiny. Tanterahana eto amintsika ny 3 hatramin'ny 20 aogositra 2024 ny fionana tampon'ireo filoham-panjakana andiany 2020 eo anivon'ny SADC. Tsy maintsy ataony ezaka rehetra mba hampihenana ny fandaniana eo anivon'ny orinasa JIRAMA ao anatin'ny drafim-panarenana ny orinasa hoy ny filoha Andry Rajoelina nandritra ny fandraisany sy ny sendika ny mpiasan'ny JIRAMA tamin'ny herinandro ity mandrina ny 20 hatramin'ny 100 miliary ariary isam-bolana ny totaly mbola miditra amin'ny JIRAMA kanefa tafakatra 70 miliary ariary isam-bolana ny fandanian'ny orinasa. Miopapana ny saran'ny solika ampiodinana ny JIRAMA, miopapana ihany koa ny saran'ny vondrona ampiarerinaratra ho ary miopapana na ny alatra samihafa eo anivon'ny orinasa hoy ny tatitry ny filoham-pirenena fitiavana Dony Ivrasata. Fotoana nentin'ny filoha Andry Rajoelina nanazava ny tsipiriany ny olana misy eo amin'ny orinasa JIRAMA ihany koa ny fionany manokana tamin'ireo sendika ny mpiasan'ny JIRAMA alakamisy sy tolakandro teo dia ny avoloha. Tsy misy andrason-draso ny fanapa-kevitry ny filoha Andry Rajoelina momba ny tsy maintsy anarenina ny orinasa JIRAMA amin'ny fampiarana ny drafim-panarenana ny JIRAMA. Efa tany amin'ny taona 17 no tokony efa nampiarana ny drafim-panarenana ny orinasa saingy izao fitondrana izao no manana izany favonina ara-politika anao izany hoy ny filoham-pirenena. Lohalarina ao anatin'izany drafim-panarenana ny JIRAMA izany ny fampihenana ireo endrika fandaniana tafahoatra eo anivon'ny JIRAMA. Nanao fanadihadiana lalina teo anivon'ny orinasa JIRAMA ny fitondrana amin'izao fotoana izao ka hita fa matiantoka ny orinasa kely ny vola miditra mita amin'ny fandaniana. Production ny herinaratra izay vokarintsika ankehitriny dia very noho ny fahanterana ny fitaovana mpitaterana na ny linina zany mitondra ny herinaratra izay vokarina. Ao ihany koa ny zay zany perte technique, eo ihany koa ny perte de production. Tiako fantatrareo fa tena zavatra tena manahirana mihitsy ao anatin'izany perte de production zany satria ny consommation ny groupe raha tokony eo amin'ny 200 grammes par kilowattheure. Ny etiketo ny groupe ampiasaintsika izay misy efa 5 taona 3 taona dia ny zavatra nytotataratasy azy dia mikonsome hatrany amin'ny 235, ny sasany hatrany amin'ny 250, misy 300 mihitsy ary izy na miteraka fampiantoka goavana be zany. Ary ao anatin'izany fampiantoka zany dia inona zavatra mitondra 12 milliards par mois, 144 milliards par an ny perte izay ateraka izay olana eo anatin'izay fampiasana ny groupe izay. Tsy maintsy andraisana fepetra araka izany ireo endrika gaboraraka sy fandaniana miopampana eo anivon'ny orinasa JIRAMA. Indrindra dia tsy maintsy apetraka zany ny revue technique ny groupe utilisé rehetrarehetra sy ho fain'ny JIRAMA manerana ny Madagasikara. Zay ny zavatra anankiray. Faharoa dia tsy maintsy ataontsika
ny andonany groupe izay mandany be loatra amin'ny remplacement na groupe vaovao fa ny tena maika dia ny migration makany amin'ny centrale gasoil mba mampiasa fiolora centrale mampiasa fiolora mba hovaina amin'ny hybridation na ny fanaovana ny fampiasana ny énergie renouvelable d'onde solaire ny éolienne koa afaka atao ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra. Miara-dalina amin'ny faninana ny fandaniana, ny fiazakazaka ny fanjakana amin'ny fametrahana ny fotodrafitrasa mamokatra angovo azo avoazina anoanina ny jirama sy anafanana ny délestage. Angamba efa niinvestir 50 mégawatt efa petratsika. Investir 100 mégawatt amin'ity taona ity tsy maintsy tafapetraka ao anatin'ny herintaona ihany koa. Ny partenaire atsika zany ao anatin'ny herintaona tsy maintsy matafapetraka tsika amin'ny partenaire anao investissement ndray minimum tsy maintsy maditsika hatrany amin'ny 100 mégawatt. Ny tao amin'ny jirama ny teknika dia miteny hoe raha matafapetraka tsika amin'izao situation tsika zao entre 50 et 70 mégawatts de parc solaire eto Antananarivo aloha ny resahana si 70 mégawattheures de batterie dia foana ny délestage eto Antananarivo. Ankoatran'Antananarivo, Patra sy distrika maro no misitraka ny fametrahana ny toby famokarana herinaratra mandeha amin'ny masoandro. Distrika misy 20 no vao nahazo fankatoavana tamin'ny Filohan-Rajoelina fa azy ity fotodrafitrasa ity ka aleo tena amin'ny famokarana ny mangataka ny amerenana ny jiro mora amin'ny fokontany miisa 7 ao Ambohimanambola. Ireo mponina ao an-toerana tsy papaika ny mponina no nividianana ireo fotodrafitrasa kanefa dia tapahany jirama izany sy ao anatin'ny komuna io ny famokarana kanefa izy ireo indray no tsy misitraka ny herinaratra ho iatrangy. Ireo mponina rakantatra hoetin'ny Abraham Razafy sy Eric Ranefson. Nivoaka tamin'ny tambazotra tserasera ny fanesorana ny herinaratra tao Ambohimanambola izay voalaza fa tsy manara-dalàna nametrahana izany. Miainana teziny ireo mponina amin'izao ary miverina ny tsy fandriampahalemana noho ny fanesorana ny herinaratra. Tsy papaika ny mponina no nanamboarana ireo fotodrafitrasa ho izy ireo ary tetikasan'ny filoham-pirenena ny jiro mora ka mangataka ny amerenana ny jiro ireo mponina. Mangataka aminao zay momba ny jironay zay zany mbo nanao ezaka satria na projet anao zany le jiro mora dia mbo nanao ny ezaka tokony ataonao zay dia nanaraka ara-dalàna ny rehetra ary dia varim-pananana zay kely ananana tao an-tanana namidy mba anaovanay le ezaka nividiananay photo ny fil satria zay te mangetaheta fahazavana satria ny fandriampahalemana ety aminay tsy milamina. Misy ny mpanendaka ny alabotry ny zanakay any an-tany any lehibe daholo mianatra miasa nefa dia voendaka mijaly zahay ety maisina pototry ny mazava efa 570 taona zao hatramin'ny mbola andro ny SM zay vao jirama nangetaheta ny fahazavana io fa tsy nahazo hatramin'izao. Zao ve mbo tonga indray ny jiro mora anay ety dia okorontanina dia tapahana nefa mirehatra tapahana ny mbola tsy vita toy ny fil endahana. Ny jiro dia eto amin'ny tanànanay nefa izahay dia tsy misitraka ny jiro hatramin'izao. Efa nisy ny demande nataonay fa tsy nivaly mandrakity ny androany dia niezaka izay fokon'olona mba hahatonga ny jiro ety aminay ho fampandrosoana ny tanànanay. Matoa zany izahay misitraka ilay jiro mora fa amin'ny projet présidentiel dia nanaraka ny dingana rehetra izahay satria tamin'izany fotoana tamin'ny fahaveloman'ny ben'ny tanànanay dia nanentana ny fokon'olona tetỳ Ambohimanambola ny ben'ny tanànanay hoe aleo isika mba hampiditra jiro isan-tokantrano noho ny fitiavan'ny présidentsika mba ho tonga ety amintsika ny fahazavana dia avy amin'ny alalan'ny ben'ny tanàna zany no natonga anay nivory ny fokon'olona rehetrarehetra dia nanapaka hoe andahoary fahampiditra jiro isika noho ny jiro mora dia noho izany dia manana alalana be da be izahay nandehananay tamin'ny dingana izay nitanterahanay tamin'ny fahavelon'ny ben'ny tanànanay dia izao ankehitriny izahay misy olana
amin'ny Jirama izay tonga tetỳ aminay nanapaka sy namotika ny zavatra izay natsanganay izay fanentanana nataon'ny ben'ny tanànanay tamin'izany fotoana hoe raiso amin'ny izay andraisanareo anazy aloha ireo jiro tonga ny compteur izay omenanareo fa rehefa après manao régularisation isika. Nanao hoe tsy kanoerana ny fanesorana ny herinaratra eny an-toeran'ireo mponina androany sabotsy 9 Jolay 2024. Ho an'ny pejin'ny fampianarana kosa indray dia misy 10 alina mahery ireo mpiadina amin'ny baccalauréat teknika ho an'ity taona ity, ny 1 Jolay hatramin'ny 5 Jolay ny andiany voalohany, ho an'ny fanadinana raha ny 7 Jolay hatramin'ny 3 Jolay ny andiany faharoa ho an'izay baccalauréat teknika izay. Efa tonga ny amin'ireo faritra avokoa ireo fitaovana rehetra ilaina hiatrehana ny fanadinana raha mipitso ireo mpiadina no afaka mijery ireo efitra miadinana sy hanamarinana ny anaran'izy ireo ao anatin'ny lisitra eny amin'ireo fohy be mpanadinana, hoy ny Ministeran'ny Fampianarana Teknika sy ny Fampiofanana Arakasa. Fanadadiana amin'ny sary ny Megazina Efjona. Anomboka ny alatsinainy 1 Jolay ho avy izao ny fanadinam-panjakana baccalauréat manerana ny Madagasikara. Aharitra 2 herinandro izany ho an'ny fampianarana teknika, raha toa ka herinandro ihany ho an'ny fampianarana ankapobeny. Efa tomombana avokoa ny fanomanana rehetra raha ny fanazavana. Efa lasany amin'ny faritra ireo fitaovana rehetra tahaka ny laza adiny, ny taratasy hiadinana ary ireo fitanana an-tsoratra samihafa hiatrehana ny fanadinana amin'ny herinandro avy io. Efa tokony tonga eny ampelatanan'ireo mpiadina ihany koa ny taratasy fiantsona. Miisa 10 alina mahery ireo mpiadina amin'ny baccalauréat teknika ho an'ity taona ity. Ny 1 Jolay hatramin'ny 5 Jolay ny andiany voalohany ho an'ny fanadinana, raha ny 7 Jolay hatramin'ny 13 Jolay ny andiany faharoa ho an'ny baccalauréat teknika. Efa tonga ny amin'ireo faritra avokoa ireo fitaovana rehetra ilaina hiatrehana ny fanadinana ary raha mipitso ireo mpiadina no afaka mijery ireo efitrano hiadinana sy hanamarinana ny anaran'izy ireo anaty lisitra eny amin'ireo fohy be mpanadinana, hoy ny Ministeran'ny Fampianarana Teknika sy ny Fampiofanana Arakasa. Izay karakara araka nandreantanana ny rozazarona ny tritran'ny fampianarana. Mitohizantsika ilay tokony miezaka ampiakarantsika ilay fampianarana eto amintsika ataonga androzanantsika ireo tena famotra marina amin'ny fampasoana Madagasikara. Miisa 795 ireo mpiadina ho an'Antananarivo izay betsaka indrindra amin'ireo renivohim-paritany teo aloha. Ny faritany Toliara kosa no vitsy mpiadina indrindra, miisa 4,500. Mbola misy ihany ireo mivarotra menaka osika Mahajanga amin'izao. Lehilahy miisa 2 no tratran'ny polisy saika hivarotra ity menaka osika ity izay fanatao anaty bidon ny antso mitandra ny filaminana avy hatrany. Ny olona saika hividy izany ka nahatratrarana ireo mpivarotra menaka fahandro osika ireo, araka ny taritra hoetiny Sibelan'Andriamazava. Vehivavy iray mpivarotra eta madinika tao Antanambao Sotemano no saika hividy menaka tamin'ireto roalahy ireto tamin'ny vidiny mirary ny 9 Jolay 2024 ka niteraka ny ayay. Rehefa nojereny io vehivavy io ilay menaka dia tsy mitovy amin'ny menaka sakafo mahazatra ka vao maika nampitombo ny ayayiny. Mbola misy ihany noho izany ireo mivarotra menaka osika ao Mahajanga amin'izao. Ny antso polisy aingana noho izany ilay vehivavy mpivarotra ka vetivety dia tonga teo ny polisy avy eo amin'ny komisaria Tanimasada. Noraisy-potsiny teo ireto roalahy mpisoloky amin'ny menaka fahandro ireto ka nentina avy hatrany tany amin'ny bureau-ny polisy atao andromaso sy anaovana fanadiadiana mialohany anolorana azy eo anatrehan'ny fitsarana. Raha tsy ahivina, taoriany ny tranga fahampoizinana ara-tsakafo tao Mahajanga izay nahafatesana olona 3 na namafy ny fanaraha-maso ireo entana miparitaka eny an-tsena ny tompona andraikitra misahana izany. Nisy ihany koa ny fanentanana ireo mponina sy ny olon-tsotra ny amin'ny tokony hahamailo amin'ireo entana rehetra, indrindra amin'ny daty izay voasoratra eo amin'ny entana. Fanarana manokana miainga avy aty Toliara, nanasana ny bentanàna ny kominany Antanimeva, distrikany Morombe, sy ireo mpikambana ao amin'ny fikambanandrazana Fima na fikambanana Maskoro Arivolahy, sy ny tompona andraikitry ny dinabe ny faritra ary ireo olobe an-tanàna ao Antanimeva. Ravarava ny tany tokotany ravaravany ka fikafikainy amizao ny merana io ny Fima baka ie fekany ny hainay Fima fa irebely ny prezidanay Fima tsy mahafimany iny raha ka noho izany dia mitaona antsika
raza masikoro satria vavanrozy efa dahy ireo ny nanao hoe nanjivazivagny masikoro fa tsy nibeny tanàna ka miangaby atsika raza masikoro mba hivory tsika rola ikabary anio. Zaho mitodika aminareo distrikny Morombe commune Sivy. Na misy ny mpagnorotaky zaho Mera Patriky tsy ravoravo tagna fa hidianay tsy take hotoizanay zany ny fandriam-pahalema ataonay ao ka eto aho de mampitandra anareo tsy mataotody reo fa tsy hanaiky aho amin'ny fagnorotagnanareo antanitsika eo agny eo. Fandarana manokana avy aty Toliara hoarahanao eto amin'ny TV Plus Madagascar ny asabotsy fahasivy amin'ny folo ny volana Jolay 2024 aorian'ny vaovao. Aorian'izao fampalalam-baovao izao moa nanarantsika iny fandarana manokana avy any Toliara iny anasanantsika sahady sy anaraka izany sy averina trany aorian'izao fampalalam-baovao any sabotsy izao. Nerosika ary anaraka indray ny resabe. Ny pejy manja foana mampafantatra hoy ny mpanakanto Antatiny. Angina foana ve? Mijery ireo zaza sy tanora vonoina ny Madagasikara. Reny aho ary marary ny mijery reny mitomany ny falasana ny zanany roa anatin'ny iray volana misesy. Ireo ihany ny zanany sy ireo tanora marobe maty noho ny herisetra ny sasany. Tsy haiko ny tena anton'izao fa ny fantatro dia manana didy ny mpitsabo anao ny ainy tsy ho zavatra anampiana sy amelomana ireo marary. Fa tsy voamaika manamaivana ny asa miandry azy sy manao tsinotsinona ny fahorin'ny marary. Andriamanitra tsy azo vazivaziana fa zay afafinao ihany no hotsinjainao, mivavaka ho an'ny fianakaviany ary miombina lahelo amin'ireo nahafony havany sy zanany. Ry fianakaviany manamanjo, tsara raha miony ianareo ary miaraka mivavaka fa mahery ny vavaka manova zavatra. Ny pejy Mikaelis Kamisy mampafantatra trangam-piarahamonina. Mardi 15 juillet vers 10h Boro Hôpital B amin'ny GTE. Tovolahy iray sendra nandalo lalana nahatazana zavatra anaty ranomasina. No jereny akaiky, ay olona mitsipatsipaka, tsy mahay milomano nefa efa milalina. Nandray andraikitra avy hatrany izy, nanala lamba, iroboka anaty ranomasina nanavitra an'ilay olona, novonjeny, nampiakariny an-tanety, avitra somatsara. Ay olona tratran'ny depression amony teny ilay olona, mipetraka anjomaly ilay olona saika amony teny. Mbola nakamposiposy bisikileta, netohan'ny frena alefa nody. Naman'ny ara-dia taminy no nahazo sekansy ity video avokako ity. Raha tany velany dia nahazo maro-boninahitra maro-pakasitrahana ity tovolahy namonjy ain'olona ity. Mifampiantso izay teo, misaotra azy aho, nakasitraka azy amin'ny zavatra nataony ho an'ny mpiarabelona. Ny vaovao 24/7 mampafantatra nafaty olona ilay polisy Roatsy maty manota. Roatsy maty manota mihitsy no anarana entin'ity agent de police amin'ny Facebook. Niarany sotrosotro tamin'ny vadin'ny polisy, ramatoa iray ary lehilahy iray izy ity, tery amin'ny 67 hektara. Rehefa mamo i Roatsy maty manota dia nikasy tanan'ilay ramatoa iray niarany sotrosotro taminy. Niezaka nanasaraka ilay lehilahy niaraka taminy teo ka novonoiny ka maty. Raha ny fanadihadiana natao dia polisy mpisetrasetra mpakaitan'olona tsy mandoa vola eny Anosoambomanarina toerana honenana izy ity. Nilaza mihitsy ity agent de police ity fa nazo ny polisym-pirenena na dia ny polisy mpiara-miasa aminy aza mody tsy mahita misetrasetra sy mibarofo ataony sy miafiafy. Raha nanontaniana ny polisym-pirenena dia nilaza fa efa notazonina tao famitorana ity agent ity ary nanamafy fa tsy misy ny korporatisma fiarovana ny ratsy eo anivony. Nalevina teny Ambohipanjay Lafomaly ilay lehilahy novonoiny Roatsy maty manota. Ny pejy Ino Maresaka Mampikony mampafantatra. Sambava, vehivavy iray efa nisaraham-badiny na ex no aizantsika azy.
nefa mbola tsy nafoy ny vadiny no nifira tamin'ny kalasery sy namely marto ny lohan-dra lehilahy. Efa imbetsaka namerina adosoa ny vehivavy io araka ny fantatra ka voaterina reny na nisarahana saingy vony sy popoko an'io lehilahy io no vahaolana hitany. Mbola ao amina hopitaly ilay lehilahy amin'izao fa tsy misy atahorana intsony ny fahasalamany. Ny pejy Madagasikara et son futur mampafantatra. Vary maitso. Ity ny vary be mpitady indrindra maneran-tany. Ity karazam-bary vary maitso ity ny vary tena be mpitady amin'izao fotoana izao, ankoatra ny vary mainty. Efa tena miandrandra fahatongavan'ity vary ity Madagasikara. Eny mila an'ity vary ity koa ny olona maneran'izao tontolo izao, satria karazam-bary heverina ho sakafo mahavelona manan-karena anti-oxydant. Hatreto any Azia no tena betsaka azy ity ary vokatra be rehefa ambolena satria tsy dia mifidifidy tany. Miavaka ity vary ity noho ny tsirony mamy sady misy masira kely, na tsy misy laoka aza dia voatelina foana. Noho izy mamy sy masira io dia matetika ampiasaina amin'ny tsindrin-tsakafo na salady ihany koa. Heny, tsara dia tsara ity karazam-bary vary maitso ity, ka raha mahita ianao dia tehirizo ary amboleo aingana mba hahazoana ambioka. Vaovao avy amin'ny mponina avy any Manambato, insolite Manambato, Brickaville. Faly be ireo tompon'ny motera machine azy io, very izy io ary nisy nangalatra. Ny antsony CBN ny brigade territoriale Brickaville ny tompony ary tonga tainatoerana ny CBN ny brigade territoriale Brickaville. Namory ny fokon'olona ny teny ilay CB hoe olo-kendry olona eto Manambato dia ny mbola tsy mivoaka Facebook izay olona mety nangalatra ilay motera tsara mba haverina izany. Tona fohy taoriana izay nisy nametraka teny amoron-dalana ilay moteur, tsy hita kosa ilay olona namerina azy. Naomby araka izany ilay antso nataon'ny CB. Nisaotra ny filoham-pirenena tamin'ny fanendrena ny prefet ny faritra Ambatsoa ny filoha-hevitry ny antenimiran-dolona misahana ny faritany avaratra Eric Besso efa miroso makany amin'ny fanendrena ireo tompon'andraikitra mahafaritra n'Ambatsoa ny fitondram-panjakana amin'izao olona manandraika efa amin'ny fitantanana raharaha-panjakana ny prefet vaovao satria efa lehibe ny distrika ny Maroantsetra teo aloha Sorabarjona. Efa vita ny fanamboarana rehefa mitsangana ny birao fiasan'ny prefet an'Ambatsoa ary androany dia nisy ny fotoam-pivavahana nentina ny tsofandrano ny birao vaovao iasan'ny prefet ny faritra Ambatsoa vaovao. Ny alarobia teo no nanendreny ny filakevitry ny minisitra ny prefet an'Ambatsoa vaovao fanendrena voalohany taoriany nahazoana ny faritra Ambatsoa. Isaorana ny filoham-pirenena Jaina Andro Rajoelina satria voatendry tamin'ny alarobia lasa teo ny prefet de région ny faritra Ambatsoa zany. Mitana ny tenimeny ny filoham-pirenena koa izay ny tena isaorako manokana ny fanapahan-kevitra izay noraisiny. Ary ny fanapahan-kevitra izay noraisin'ny filoham-pirenena farany teo dia mametraka tsy kelikely ry tompona ndraiky mpanjakana ambony zany amin'izany faritra Ambatsoa zany mba hahafahany zany faritra zany mihodina araka ny tokony ho izy atsoatsy. Efa manana traikefa tsara amin'ny fitantanana raharaha-panjakana ny prefet ary nahafapo ny fiara-miasa taminy hatramin'izao hoy hatrany ny filoha-hevitry ny antenimiran-dolona misana ny faritany avaratra Eric Besso tsy ho sarotra araka izany ny fiara-miasa aminy. Miaraba manokana ny prefet de région izay voatafapetraka amin'ny toerany mba havita-tsaka ny sandavany koa zany adidy masina izay nakiny ny firenena amin'izany. Matoky ny tenako fa olona manana traikefa sy manana ny fahaiza manaony ampihodinana n'izany faritra Ambatsoa zany ny prefet de région zay vao napetraka teko dia mirary soa atsika vahoaka n'Ambatsoa fa dia miroso tsy kelikely ary efa tsy hoela dia tena ofeno ireo olona mandrafitra n'izany fampihodinana n'izany faritra Ambatsoa zany. Efa miroso amin'ny fanendrena ny tompon'andraikitra hitatana ny faritra Ambatsoa ny fitondram-panjakana ary isany andrasana ny fanendrena ny governora ny faritra Ambatsoa izay olohany eo anivo ny faritra Ambatsoa.
Fampiarana ny fitsinjaram-pahefana tena izy no antony ametrahana ny orinasa mpitrandraka harena kibon-tany ao Toliara raha nambarany olona Tsiebo Mahaleo nandritra ny fanokafana ny atrika sara toe-karena atao Toliara ny 17 sy 18 Jolay hiteraka fampananana asa maro azafady indrindra ny fametrahany orinasa io ary ampitombo ny vola miditra ao amin'ny kitapom-bolan'ny faritra Atsimo Andrefana izay hitondra any amin'ny fampandrosoana ihany koa tsy tokony ho avily resaka politika ny fametrahana ny orinasa fitrandrahana fa mahajerena ny tombotsoa entiny Zora Barzona Shady. Azo sampaintanana ny ezaka ny fitondram-panjakana amin'ny fampandrosoana manomboka ny fotony ka hatrany amin'ny faritany satria raha misy ny asa fitrandrahana dia mahazo tombony avokoa ny komuna ka hatrany amin'ny faritra ho ny loholona Tsiebo Mahaleo. Tsy anaiky ny fanasoketana ataon'ny sasany izay milaza fa famotehana ny faritra ny fananganana orinasa mpitrandraka harena kibon-tany. Tsy tokony horitina resaka politika ny fametrahana orinasa ao Toliara fa jerena amin'ny lafiny ara-toe-karena. Amin'ny mahasolo-tena ny vondrom-boaka tsinjaram-pahefana ny tenanay dia eto zahay Andriamatoa Ministra sy anareo mambrany governemanta dia mahatsapa ary mahita ary tena azo-tsapahitanana ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana ho fampandrosoana ny eny fotony any amin'ny manomboka any amin'ny komuna zay ka miakatra amin'ny faritra ka dia hoy zahay hoe izahay Toliara tsy voarebirebin'ireo mpanao angoatedana tsy voasariky ny lainga tsara lahatra taon'ny sasany hoe famotehana any Toliara ny fametrahana ny orinasa mpamokatra ny harena kibon-tany aty izy hoe fanontanisainy Andriamatoa gouverneur teo tsy hiverena intsony fa zahay dia mahatsapa fa ireo orinasa mpitrandraka harena kibon-tany reo dia hisy ny antsoina hoe effet d'entraînement amin'ny rojo-pihariana na filiera hafa toy ny fambolena zay, ny fiompiana zay, ny jono zay ny asa rehetra fivelomana toy ny hotellerie zay, ny transport. Hiteraka asa amin'ny sehatra maro ny fananganana orinasa fitrandrahana ao Toliara sady ampidi-bola amin'ny kitapom-bola ny faritra izay mitondra ny amin'ny fampandrosoana ho hatrany loholona Tsiebo Mahaleo. Hiteraka asa reo ho ny mpanao asa tanana satria hisy filana amin'ireo orinasa reo. Zany hoe hisy ny asa mivatana dia hisy koa ny asa angolaka na hoe emploi induit, emploi indirect. Ka dia zahay moa miezaka foana manentana ny vahoaka manentana ny any vondrom-boaka tsinjaram-pahefana hoe elane nampisy ny otrikareina teto amin'ny faritra Atsimo Andrefana zay nanomboka tamin'ny nahazahoantsika ny fahaleovan-tena efa tao daholo ireo otrikareina reo fanontaniana mipetraka fa maninona ary ny otrikareina no tsy mivadika tena harena tena azo trandrahina sy misy fiantraikany any amin'ny vahoaka. Ny valiny dia tsotra satria ny fitondram-panjakana ny fanesy tsy nanao drafi-pampandrosoana hoe rehefa misy fitandrahana dia ny vahoaka manodidina eo aloha mahazo tombony zay vao alefa any amin'ny ambonimbony kokoa. Ny 17 sy 18 Jolay lasa teo no nanatanterahana ny atrik'asa ara-toe-karena isa-paritra izay natao tao Toliara. Faritra mena tamin'ny resaka halatrombo ny distrikan'ny Fenoarivo B faritra Bongalava teo aloha hoy ny solombavambahoaka any an-toerana efa saika ripaka mihitsy omby tany an-toerana raha ny fanazavany nampiarina noho izany ny diny fampifehezana na ny tanamaro ny fandriampahalemana ary efa nahitam-boka ny izany sy ny ena ny tsy fandriampahalemana ary miamafy ihany koa ny firaisan-kina eo amin'ny vahoaka sy ny mpitandro ny filaminana raha ny fanampanazavana hoentin'ny Mika Randriambonilaza sy Arfidy Rakoto Manalina. Raha faritra mena ho an'ny halatrombo ny distrikan'ny Fenoarivo B any amin'ny faritry Bongalava teo aloha efa tsy zany intsony no mitranga amin'izao fotoan'izao ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy tany an-toerana. Efa miena be ny tsy fandriampahalemana any amin'izy ireo amin'izao fotoan'izao raha ny nambarany ny fampiarana ny dina hifampifehezana ny tanamaro ny fandriampahalemana
nazona ny vokatra tsara raha ny nambarany dina ifampifehezana miaraka amin'ny vahoaka sy ny mpitandro ny filaminana avy eo anivo ny komando ny von'ny tompatitra ny zandarmarim-pirenena Bonglave sy ny komandan'ny FARP-rovana sy filaminana atao amin'ny commune Ambohitromby. Ankoatra ny fienan'ny tsy fandriam-pahalemana manamafy ny firaisakina eo amin'ny vahoaka sy ny mpitandro ny filaminana ity fampiarana ny dina ifampifehezana ity hoy ny solombavam-bahoaka ny Fianarivy be. Ny dina ifampifehezana na ny tanamaro fandriam-pahalemana tetan'Ivo distrika Fianarivy be nandritra izay fotoana maromaro zay dia hita tokoa mpanampilamy ary nandavy tanteraka tokoa aza fandriam-pahalemana izany satria nanehoana ny firaisakina sy fiarah-miasa mpitandro ny filaminana sy vahoaka tia fotony. Raha jerevana maloka izany commune Ambohitromby izany taloha dia raha malala ny zava-misy fa efa sainga tsy siombontsony. Amin'izao fotoana izao dia no firaisakina izay ananam-ponina izany dina ifampifehezana tetan'Ivo distrika Fianarivy be izany izay miara-miasa mpitandro ny filaminana zandarma sy miaramila dia azo lazaina tanteraka tokoa fa mandro fialemana ny tany. Vonina hatrany ifanometanana amin'ny fampiarana ny dina ny mpitandro ny filaminana nambaran'izy ireo. Ka tonga ety fotony izay hoy izay teo izay ataon'ny FDS manamafy an'izany satria vonina ifanometanana araka ny voalaza teo tsy misy ny fampandrosoana raha tsy misy ny fandriam-pahalemana. Anisan'ny nisitraka ny vokatra tsara avy amin'ny fampiarana io dina ifampifehezana io ny eo amin'ny commune Ambohitromby anatin'ny distrikan'ny Fianarivy be hoy ny ben'ny tanàna ao an-toerana. Eto dia isorana ny solitenany reto vahoaka reto izay isaky ny fokotany izay tonga mavitsy ary mampiseho ny fahavononana amin'izany fikatrahana ny fametrahana ny fandriam-pahalemana maritra ato anatin'ny commune izany. Ary eto dia manamafy hatrany fa isy ny fitetezam-paritra aloha amin'ny commune manerana ny district Fianarivy be ary isany koa ny fampivondronana amin'ireo commune izay mifanolo-bodirindrina izay hoe hita fa mety ho lesika amin'izay fandriam-pahalemana izay. Itoy amin'ireo commune rehetra ao anatin'ny distrikan'ny Fianarivy be ny fidinana ifotony ho fametrahana ny fandriam-pahalemana maharitra ny amin'ny distrikan'ny Fianarivy be faritra Bonglave izay tanterahan'ny solombavam-bahoaka sy ny mpitandro ny filaminana. Nankalaza ny 20 taona nisy nomaly ny orinasa Sokobis, orinasa izay zato isan-jato malagasy na amin'ny fitantanana na amin'ny petrabola aminy sy orinasa moa izay misehatra amin'ny famokarana vokatra maro ara-tsakafo hatramin'ny niforonany tamin'ny taona 570 dia tsy nitsahatra ny tombo sy ny alehibe ny Sokobis na fantarana azy ireo karazana vokatra maro fanta-daza maneran-tany nakafiziny mpanjifa na ny malagasy na ny vahiny aza samandre maefa sy tolotra miadana mitatra izay. Sokobis gasika tsara 20 taona nizarana kalitao sy fatokisana tamin'ireo mpanjifa sy mpiara-miasa rehetra aminy ny orinasa Sokobis ary anisan'ny nanamarika izany fa 20 taona izany ny fizarana maro mpakasitrahana ho an'ireo mpiara-miasa akaiky amin'ny orinasa Sokobis nandritra an'izany fotoana maro izany. Androany moa dia fankalazana fa 20 taona Sokobis lalonana manokana izay entina ankasitrahana ireo mpiara-miasa akaiky izany miaraka salata amin'ny orinasa Sokobis nahitran'izay 20 taona izany. Ao ireo mpanana petrabola tao amin'ny orinasa ary ao koa ireo amin'ny teny vahiny hoe client privilégié zany izay nanampy ny orinasa Sokobis nandritra izay 20 taona izay. Maro ny vina entin'ny orinasa Sokobis ho an'ny 20 taona manaraka. Fantanjona lehibe indrindra dia ny hanomezana kalitao sy fahafapo hatrany ho an'ireo mpanjifa rehetrarehetra. Ny 20 taona manaraka moa dia ny vina dia mikatraka vokatra tsara foana ho an'ny mpanjifa malagasy ary ato dia iverina indray izay anao exportation zany indrindra eo anivon'ireo nosy manodidina zany aloha vao manomboka dia manaraka au niveau ny SADC. Sokobis gasika tsara maminay mamitsika tsy ho ritra masono ny balika soda toto. Anaraka ireo vaovao tapatapany indray aloha isika. Ny zoma 20 Jolay 2024 tokony tamin'ny roa tolakandro dia nahazo loharanom-baovao avy tamin'ny olona tsara sitrapony izandary mpampandry-tany ao Isoanala. Fantatra tamin'izany fa misy entana mifono izay tsy dia mazavazava napetrakolona tsy fantatra eo amin'ny Sinibendrano eo Andrano Vory Tsiritra, Fokotany, Tanambao, commune ambanivohitra Isoanala.
Vatany voanare izany ireo zandary mpampandry tany ao an-toerana dia nanao be midina teny amin'ilay toerana voatondro. Hita teo tokoa ilay entana ary rehefa nosavaina dia basy mahery vaika type fusil d'assaut izay efa tapaka cross ny tao anatiny. Zava-dehibe amin'ny lafin'ny fampandriana fahalemana ny fahazoana fitaovam-piadiana tahaka izao fa indrindra ny fampitam-baovao ataony tsara sitrapo raha ny fanazavana. Nogazana ao amin'ny vondron-toparitra Betroka ilay basy ary misokatra ny fanadiadiana amatarana ny tena tompony. Tratra teo moa dia ity basy mahery vaika izay mbola mandeha tsara tia tazomin'olo dahalo efa mantaona ny maro, efa betsaka ny mpitandro ny filaminana lavo, efa betsaka ihany koa ny piompy sy ireo tantsaha izay lavo ity basy ity. Fa noho ny fandresen-dahatra fanentanana izay nataon'ireo zandarma niasa ity fotony sy ireo zandarma manatanteraka fampandria-tany aty dia izao nisy nanatitra ity basy izao. Afakiray andro niatrika ny fanadinana bakalorea ireo mpiadina amin'izany. Nambaran'ny mpitsabo fa tsy tokony hanao vizana be intsony ireo mpiadina amin'izao. Ilainy ho ampy ny torimaso ho an'ny mpanala fanadinana fa sakafo sy aina ho an'ny saina sy ny vatana hoy ny fanazavahany. Ny fampian'ny torimaso dia efa manampy be amin'ny fianarana toy ny fitadidiana sy ny fahatengan-tsaina. Ho hiatrana izy mila fitoniana ihany koa ny mpanala fanadinana hoy ny fanazavahany. Voalohany aloha dia ny torimaso ny tena zava-dehibe amin'ny fampiasan-tsaina. Faharoa tsy tokony manavizana be intsony izao ohatra hoe indray andro mila fanadinana mbola hoe hanao baolina dia final dia mbola manao baolina indray ohatra. Ny fahatelo ny andro fanadinana mihitsy tokony bezaka mandeha alobe mba tsy hitebiteby any mety ho fahatarana sy amin'ny fitohanan'ny fiara. Ny fitafiana tokony atonony tsara sady tsy mafana tsy mangatsiaka dia ny akanjo anaty indrindra tokony amin'ny coton na landihazo. Ny sakafo tokony sakafo efa mahazatra ihany no hohanina fa tsy mihinana sakafo vaovao hoe tena andao hoe nanagisa be fa fanadinana avy eo nefa mety tsy malevikanina. Dia ny sakafo atoandro tsy tokony manao voky be satria raha voky be amin'ny atoandro dia manjary tsy malevikanina dia mety atao fotsiny. Ny alalan'ny didim-panjakana laharana faha 524 tsipitra 2,7 natao tamin'ny 2 Jolay 524 dia voatendry ho prefet-n'Ambositra Ramatoa Razazaroanabavy Felanirina Hortensia. Arak'izany Ramatoa Razazaroanabavy Felanirina Hortensia indray no voatendry ho prefet-n'Ambositra vaovao ny fanohizanareo asa-mpanjakana indrindra ny fametrahana fandriampahalemana amin'ireo distrika efatra mandrafitra ny faritra Moromania no lahara-pahamehana araka ny nambarany. Toy ny asa-mpanjakana rehetra moa izany dia fanompiizana continuité de service dia tafiditra ao anatin'ny fanatanterahana ny asa-mpanjakana izay. Mahasolo tena mpanjakana dia ny obligation voalohany izany dia ny fandriampahalemana. Maro ny ezaka izay efa nataony teo aloha izay hotohizana sy ezahana ho hatsaraina arak'izay ny amin'ny distrika efatra tsy akanavaka izany satria dia tafiditra ao anatin'ny prefecture-n'Ambositra sy faritra Moromania izay distrika efatra izay dia samy jerena ny paikady rehetra iarahana amin'ny OMC izay isaorany taonany amin'ny fahavononana amin'ny fanomezan-tanana izany satria mety tsy mitovy ny fombafomba hiatrehana isaky ny distrika an'izay ataoko hoe sécurisation izay. Ny prefet-n'Ambositra teo aloha Andriamatora Kotomalala Richard izay namintina ireo asa vitany tao anatin'ny fitantanana ny faritra Moromania nankasitraka ihany koa tamin'ireo fiara-miasa maro lafy nampaompy tamin'ny fitantanana nanamafy ny fankasitrahana n'Andriamatora prefet teo aloha ary naneho fahavononana amin'ny fiara-miasa amin'ny tompona andraikitra vaovao na ny governorany faritra Moromania na ny solombavamboakan'i Madagasikara vitany Ambato Finandrahana sy ny solotena Andriamatora Vepanina Aingonambinina ary ny ben'ny tanàn'Ambositra Ambonivohitra. Tontosa ny zoma 20 Jolay teto Ambositra ny famindraam-pitantanana teo amin'ny prefet-n'Ambositra teo aloha sy ny prefet-n'Ambositra vaovao natrihan'ireo tompona andraiki-mpanjakana isan-tokony ireo ben'ny tanàna sy ireo tompona andraikitra samihafa izay tonga maro.
eo amin'ny pejy tontolo iainana kosa indray dia misy fandraisany sy ny fiovan'ny toetry ny andro sy ny resaka fandriam-pahalemana anaty fiarahamonina raha ny fanazavana ny fifindramonina dia anisan'ny fototra iray mahatonga ny disadisa-piarahamonina mandroana izany dia anisy nitetika asa lehibe iray napetraka mikendry ny ampihenana ny fifandirana sy ny disadisa vokatry ny fiovan'ny toetry ny andro natomboka tao Ambovombe Androy ity tetika asa ity Gracia Andriatsitoerana. Tao anatin'ny 20 taona farany izay dia rivo-doza miisa 570, tondra-drano 720 ary haintany miisa 7 no namely an'i Madagasikara. Ny faritra Atsimon'ny Nosy izay faritra tena marefo amin'ny fiovan'ny toetr'andro no tena nizaka ireo olana ara-toetr'andro ireo izay niteraka fiainan'ny loharanon-karena Voajanahary dia manome vahana ny fifindramonina. Ireo rehetra ireo no fototra miteraka ny 12 isan-jato ny disadisa ifotony hoy ny minisitry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy. Fiovavan'ny toetr'andro moa dia misarotra no miaina ao anatin'izany toerana izay maintany, sarotra no mamokatra ary mibetsaka ny ponina mifindra monina zany ary rehefa misy zay fifindramonina zay raha tsy voafehy moa zany raha tsy misy rafitra mampandray an'zareo ohatra hoe le toerana tongavany dia mety miteraka tsy fandriam-pahalemana izany satria mety mampiakatra ny mampitombo ny pression amin'ireo arena Voajanahary ohatra ka mety miteraka ohatra hoe ady isan-karazana sisisa. Tetika asa lehibe iray mikendry ny ampihenana ny fifandirana sy ny disadisa vokatry ny fiovan'ny toetr'andro no natomboka tamin'ny fomba ofisialy tao Ambovombe faritra Androy. Olona mahery ny 5,3 no voakasika mivantana amin'ny tetika asa ka ny vehivavy sy ny tanora no anisany hosinganina manokana. Hojerena ao anatin'izany ny fametrahana ny rindran-damina, fanamafisana ny rafitra firaisan-kina, ara-sosialy, fitantanana mitovy lenta sy mangarahara ny loharanon-karena Voajanahary, toy ny rando ary ny fisorohana ny herisetra sy ny tsy fitovian-jo. Ity tetika asa ity no voalohany maneran-tany izay mampiditra ny ady amin'ny fiovan'ny toetr'andro sy ny fanamafisana ny fandriam-pahalemana. Mandray anjara amin'ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ny ady amin'ny fiparitahan'ny fako sy amin'ny fampihenana ny fampiasana azo ho an'ny fandrahoana sakafo ny tafika an-tanety nametrahana toby famokarana ahafahana manodina ireo fako ho lasa entona araka izany ny toby ny tafika an-tanety miisa 2 amin'izao ireo toby efa nametrahana izay tetika asa famokarana biogaz izay fanampanazavana. Tafiditra anatin'ny andraikitry ny tafika an-tanety ny fiarovana ny tontolo iainana ankoatra ny asa fitandrona filaminana idiran'izy ireo ansehatra raha toa ka ilaina izany. Na dia misy aza ny asa fambolekazo ataony tafika an-tanety isa-taona, tsapa fa miakatra ny filana amin'ny fampiasana azo tahaka ny arina fandrehitra sy kitay ampiasain'ireo toby raha ny fanazavana. Nambolavola tetika asa ho fiarovana ny tontolo iainana araka izany ny tafika an-tanety raha ny fanazavana. Famokarana entona amin'ny alalan'ny fanodinana fako no nitateran'izy ireo. Manana lalakevitra anankiroa ny etamajoro tafika an-tanety. Ny voalohany amin'izany dia mba ho fiarovana ny tontolo iainana izay tafiditra ao anatin'ny programa ankapoben'ny fanjakana. Ny teboka faharoa dia mba ahafahana manatsara ny fiainany ireo miaramila zay eo ambany fibakon'ny etamajoro tafika an-tanety mba tsy andany be loatra amin'ny fampiasana kitay sy fanapahana ny ala. Zay ilay voalazako teo hoe mba ho fiarovana ny tontolo iainana. Tao anatin'ny 5 taona no niseara n'ity orinasa ity amin'ny famokarana biogaz amin'ny alalan'ny fiara-miasa amin'ny sehatra samihafa. Ny alana miandalana amin'ny fandripahana ny ala no anisan'ny tanjon'ity tetika asa ity. Ny anafaona ny fanapahana ny ala sy ny fandraisana andraikitra voalohany amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Efa teo amin'ny 5 taona teo izay no niforonanay ka araka ny fahitantsika izao dia efa manomboka izany tanjona izany, efa manomboka manatratra izany tanjona izany amin'ny fanomboana amin'ny fiara-miasa amin'ireo tafika malagasy. Notanterahina omaly ny fanaova-tsony mpiara-miasa teo amin'ny tafika an-tanety sy ity orinasa ity amin'ny famokarana biogaz eo anivon'ny toby.
miainga amin'ny farankely ny fandraisana andraikitra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ny tsy fanariana fako etseroa dia efa hetsika lehibe manova ny fahasimban'ny tontolo iainana hoy ny tanora malagasy izay misehatra amin'ny ady amin'ny fiovan'ny toetry ny andro any amin'ny nosy Maurice efa mandroso tokoa i Maurice amin'ny lafiny fanentanana mahakasika ny fiarovana ny tontolo iainana raha ampitaina amin'ny Madagasikara raha ny nambarany hatrany Eliza Herman Eric Ranefsa. Tompona andraikitra ny tsirairay amin'ny fiarovana ny tontolo iainana miova ary tena mihasimba ny tontolo iainantsika amin'izao fotoana izao hoy Sabrina Solonjatovo tanora malagasy izay anisany misehatra amin'ny ady amin'ny fiovaovan'ny toetrandro any amin'ny nosy Maurice. Vokatry ny tsy fitandremana sy tsy fananjana ny tontolo iainana no mahatonga antsika miaina miaraka amin'ny fiovaovan'ny toetrandro. Mandroso kokoa ny nosy Maurice mahakasika ny fanentanana sy fandraisana fanapahan-kevitra momba ny fikolokoloana ny tontolo iainana sy ny ady amin'ny fiovaovan'ny toetrandro raha ampitaina amin'ny Madagasikara hoy Sabrina Solonjatovo. Eritreritra ny tanora fa tsy mahavoakasika azy ireo ny fiovaovan'ny toetry ny andro mitondra fiovana lehibe anefa ny fandraisana anjaran'ny tanora amin'ity ady ombonana ity ary manana didy ho an'ny taranaka farany tanora ankehitriny raha ny nambarany. Raha mahita fa tena miova ny tontolo iainana ny cyclone miagravy miakatra ny rano tsy zavatra mandeha aminao intsony dia manana didy zany mahatsara manana didy zany ny tanora hoe tsy ho an'ny zao génération zao fotsiny fa ho an'ny génération ho avy koa hoe ndao tsika indray andraikitra satria tsika manana hevitra manana sosokevitra tsara ndao hiara irona hiara andinika dia hoe inona no afaka hoentintsika arosontsika amin'ny dirigeant amin'ny organisation ohatran'ny COI hoe anajanonana na hoe tsy anajanonana fa mba ahatonga an'ilay changement climatique tsy ho hitatra be ohatran'ny eo. Manan-kevitra afaka aroso amin'ireo mpitondra ny tanora hitondra tolo-kevitra avokoa ireo tanora mpisehatra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana mandrafitra ny firenena ao anatin'ny ranomasimbe Indiana izay niarana vondrona androany. Mbola amin'ny alalan'ny fambolena sy fiompiana avokoa ny fidiram-bolan'ny ankamaroan'ny mpona ao Ampasy Potsigara distrikan'ny Moramanga amin'ny faritra Laotra Mangoro nanoana ireo mpiompy tamin'ny alalan'ny fizarana zanaka koa araka izany ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ho fampitomboana ny vola miditra amin'ny tsirairay isa-tokantrano Eliza Herman. Tao amin'ny faritra Laotra Mangoro indray no nanohizana ny diaben'ny famokarana izay mikendriny ampiroboroboana ny vokatry ny fambolena sy fiompiana raha ho an'ny komuna ambanivohitry Ampasy Potsigara ao amin'ny distrikany Moramanga manokana zanaka koa miisa 507,000 no nozaraina ho an'ireo tantsa-piompy ireo mponina amin'ity komuna ity izay saika mivela tanteraka amin'ny fambolena sy fiompiana avokoa tanjona ny ampiakarana ny fidiram-bolan'ny tantsa-piompy sy ampiakarana ihany koa ny fari-piainana isa-tokantrano mba aleo tena raha ny fanazavana. Anisany hitantsika ary naseo androany ny fanjakana manakaiky vahoaka ny fidinana ifotony izay anisany laharam-pamena napetraka Andriamatoa Filoha Repoblika Madagasikara. Indrindrandrindra fanomezan-danja an'izay ny fambolena sy ny fiompiana izay lalana araka ny voalazana Andriamatoa Filoha Repoblika Madagasikara entintsika hiadivana amin'ny fahantrana. Tanjona zany dia ny fahavitantena ara-tsakafo. Nantanteraka tatitra ny fitatana ny tanàna atao anatin'ny volana ny bentanàna ny komuna Anozato Andrefana androany fotoana ny anoa ny bentanàna ihany koa ny tahitany ireo vahoaka ao aminy nisy ny fampianarana momba ny lalàna mifeny erisetritra nandritra ity fivoriam-pokon'olona ity nanatrika izany ihany koa Mikarina Efitsana. Komuna mbola voasokajy ho ambanivohitra ny komuna Anozato Andrefana. Maro amin'ireo mponina no tsy mbola mahalala ny ady tokony hoefainy eo anivon'ny fokontany misy azy ireo. Na koa eo anivon'ny komuna ho fampahafantarana an'izany dia nisy ny fivoriam-pokon'olona androany ho fanentanana ny amin'ny adidy tokony efain'ny vahoaka amin'ny resaka hetra. Fa eo ihany koa ny fiainonan'ny mararin'ny vahoaka nataon'ny bentanàn'ny komuna Anozato Andrefana. Ny zavatra hitanay mbola ezaka ngeza be ny hoentina amin'ny fanazavana ny vahoaka amin'ny adidy izay tokony ataony. Satria betsaka ny tsy mahafantatra an'izay hoe inavy moa adidiny ny vahoaka tsirairay avy.
mba hoentina fampandrosoana ny commune na hoe hoentiny andraikitra avy aminy fa manantena fotsiny hoe misy mpitondra eo dia zareo manao zay mahatsara ny tanàna nefa tokony hoe fitimy famaly ny vahoaka sy ny mpitondra ny be mpangataka zany amin'izao indrindra fa akatoko ny fidiran'ny mpianatra zao ny fanamaivanana hidirana any amin'ny sekoly indrindra fa sekoly mpanjakana zay zany tena filaharana mihitsy ny fangatahany olona amin'izay hoe mba hanamaivanana an'izay fidiran'ny mpianatra zay. Ankoatr'izay dia mahazo fampianarana momban'ny lalàna mifeny herisetra ihany koa ireo vahoaka nanatrika izany fivoriam-pokon'olona izany ary nisy ireo fizarana vilany ho an'ny fokotany fito ao anatin'ity commune ity. Fa miaraka amintsika ao anatin'ity fampalalam-baovao amin'ity hariva ity ry zareo avy amin'ny FLTC Madagasikara. Anisan'ny miaraka amintsika eto ny filoha tale jeneraly ny FLTC Madagasikara ny sady mpampianatra ihany koa Andriamato James Randriamirado miaraba tonga soa ihany koa tompoko. Miarabanao mamitena dia miaraba ihany koa isika rehetra izay manaraka amin'ny vaovao ity harivariva ity. Miaraka amintsika eto ihany koa Tsiro Mandresy sady tompon'andraikitry ny serasera no mpampianatra ihany koa eo anivon'izay FLTC Madagasikara zay miaraba dia tonga soa ihany koa. Miarabanao tompoko dia miaraba tsika rehetrarehetra izay indrindra fa itsika mpianatra izay afaka fanadinana teo eny fa nany tsy afaka raha miaraba tsika rehetra amin'izao vaovao harivariva izao. Ao anatin'ny fotoan'ny fialan-tsasatra tokoa isika izao manao hoana ataontsika hoe cours de vacances eo anivon'ny FLTC mandritra izay vacances izay. Nisy moa ny cours de vacances izay nataon'ny FLTC Madagasikara tamin'ny volana Jolay iny dia efa be dia be no voasoratra narina rehefa tena feno hipoka tanteraka ny toerana tao anatin'izay dia tsy afaka nampiditra tsony zay fa amin'ny 12 ny volana Aogositra indray tahaka zao hitantsika amin'ny sary zao moa zany filaharany fisoratana anarana atao amin'ny FLTC Madagasikara dia 12 volana Aogositra indray fidirana manaraka zany hoe aza tara fa olona efa manodidina 50 mihoatra indray zao nefa voasoratra anarana miandry an'izany toerana 12 volana Aogositra izany manoloana zany ny FLTC Madagasikara tsy famitaka tsika fa ny zavatra lazainay tahaka an'izao sy atrangeza be tahaka an'izao dia tsy famitahana mihitsy satria azonareo tazomina amin'izay teninay izahay ny tombontsoa ao anatin'izay ny FLTC Madagasikara tsy mamoaka olona raha tsy hoe hay tsara aloha le olona vo afaka moaka. Nareo ve mieritreritra ny anome tolotra manokana ho an'ireo afampanadinana efa niaraha iaba ihany ianao teo hoe arahaba ny afampanadinana rehetra manao mahakasika izay? Eny tompoka ny mpanala fanadinana baccalauréat moa zany hiatrika ny fanadinana dia efa mirary sosady ho anareo izay hiatrika izay fanadinana izay fa ho an'ny nanala BEPC izay vao anala baka zany na afaka ianao na tsy afaka ka mitondra convocation dia misy réduction spéciale ho anareo izay nanala fanadinam-panjakana ao amin'ny FLTC Madagasikara ny amin'ny ilay fidirana 12 ny volana ho avy zao. Manao ny ataontsika hoe antoka sy ny mampiavaka ny FLTC tsy mahasosotra antsika mamerimerina an'izay matetika. Tsy sasatra mihitsy moa zahay mamerimerina an'izany hoe ny antoka izay omen'ny FLTC Madagasikara izay zao mampianatra dia teneniko anareo fa misy aza miakatra amin'ny plateau ohatra an'izao mpianatra vao aminay izy ireny efa mavita mampianatra ihany koa noho izany manana tombony be dia be zany ny fahaizana ny teny anglisy dia izay antoka izay nefa mampiavaka ny FLTC Madagasikara izay jerevana tsy kelikely mihitsy hoe inona ny tsy hainao inona ny tokony hanampiananao ahoana ny tokony hatratraranao ny tanjonao satria misy ny olona zao tamintsika zao vao nanala baka taloha dia mba hantanina kely tsika hoe inona ary ny ain'ny ankizy afaka baka amin'izao tsisy ninina tsy mahay ninina baka fotsiny mety ho ananany tsara zany fa mba atao mifanaraka amin'izay zany ny fahaizany zay antoka omen'ny FLTC Madagasikara zay dia mampianatra anao ihany koa zahay ao anatin'izany hoe ahoana ny anatratraranao ny tanjony ao ara zao dia efa misy tompon'andraikitra orinasa avy any ampitan-dranomasina tonga ty aminay miteny manao zay mila ankizy be dia be tsy mila diplôma fa zao fotsiny olona mahay miteny anglisy dia mahay an'ireto zavatra reto dia afaka mandeha miasa any ampitan-dranomasina zay zany le antoka ho an'ny olona rehetra zay mahay miteny anglisy raha misy arivo isa ny olona mahay miteny anglisy dia teny anglisy ndresahako dia ny ampiana informatique zay tsy misy olona tsy miasa ao anatin'izany na dia singa ndray azy satria mila zavatra sura zany tsika ao anatin'izay ndray aman-dreny tsy lany vola ny zanaka ihany koa mila manatanteraka hoe ndray aman-dreniko ny ala vola dia za mila miezaka ao anatin'izay satria ny hoavintsika dia ampelantanana fa tsy miankina amin'ny ray aman-dreny vola ny vita ny dada sineny fa ny hoavinao dia miankina amin'ny tenanao manokana. Manaona moa zany zao ny ataontsika hoe mpianatra efa nianatra tao aminareo sy ireo izay mbola ataontsika eo anatin'ny fampianarana amin'izao fotoana izao. Manapiko kely an'ilay tenin'ny tale général teo ilay hoe
misy olona tompona orinasa na ireo tompona andraikitra amresaka asa tonga amin'ny FLTC Madagasikara hoporofon'le fahaizan'ny mpianatra amin'ny FLTC Madagasikara dia tsy izahay mihitsy mandika teny ho aminazy fa ry zareo mihitsy no ataonay mifampiresaka zany hoe manana tombony ny mpianatra izay nianatra tao amin'ny FLTC Madagasikara ho an'ireo mbola ao anatin'ny fianarana zany amin'izao dia ataonay mihitsy izay rehetrarehetra afahany miteny sy mahafehan'io teny anglisy io zany hoe afahany mifampiresaka amin'ny olona rehetrarehetra izay misehatra ao anatin'ilay teny anglisy. Misy fanentanana mbola tsy nareo entina ve ao anatin'izao fifahiniana an'izao? Okay, I ain't gonna say a lot of things to you guys, but I would like to sensitize you for this time because if you are able to speak English very well, you have a lot of things that you can do in your life. So do not miss the boat because this is a perfect time for you. Thank you. Yen tompoko manoloana zay fanentanana zay dia manentana nareo ray aman-dreny antanio tsara aloha le zaza voalefa tsy izay tsy mainka handray ny volanareo fa ny zavatra tena antoka dia zao hoe mila mahay ny zanakao rehefa mandeha mianatra tsy lany maina fotsiny ny volanao tazomy amin'ny teninay izahay dia manoloana zany ny toerana misy atsika dia eo atokana ihany ho an'Antananarivo tsara lalàna galerie 9 3e étage no misy ny FLTC Madagasikara apita amin'ny banque BMO eo na central hotel Tamatave indray dia gare routière be Tanambao 5 apita ny Kofi Manga no misy antsika ny numéro moa dia efa misoratra io amin'ny écran io manoloana an'izay dia manentana izay mifidirana amin'ny 12 ny volana aogositra ho avy zao dia azakazaka be ny fisoratana anarana tahaka ny sary hitantsika izay nandalo teo iny dia manentana antsika zany zay tsy lany maina fotsiny ny volanao ho an'ny ankizy indray rehefa hitanao fa kamo ianao azalanina ny volan ray aman-dreninao izahay dia natao hifanampy anatratraranao ny tanjonao sy ny ahitanao asa faran'izay nge rehefa tsy hoe andany ny volanareo na haka ny volanareo fotsiny sanatria zany tompo fa tonga dia aleoko mijery hoe tsy makany le olona dia namahina tsy maintsy maninona fa raha makany ianao dia efa tsy mahay ianao miditra dia mbola tsy mahay mivoaka eo tsy mangalatra ny FLTC Madagasikara mila zavatra serotsika ao anatin'izay. A lot of people have wanted to be there, but they've got not a chance. So if you have a chance to profit this time, because I know that a lot of people want to be there in this time too. I wish you to join the FLTC Madagascar in this August 12. So this is your time. Worry not about this. If you didn't understand how to listen, how to speak, how to make it a little grammatical, how to expose a lot of word in front of people. So this is your time. FLTC Madagascar will never deceive you, and you will never be deceived. I'm going to refine the money word and not good in English. This is your time. You just keep my word, and you will revise it to me. You repeat it to me if you are, if you get a bit deceived. So this is your time. Worry not about this. Makasitraka be ianareo avy amin'ny FLTC ny vahiny-tato anatin'ny fampahalalam-baovao. Fa mpianatra miisa 770 avy amin'ny Institut Confucius no nahazo ny mari-pahaizana lisansa na avoka omaly teny Ankatso ambony be ny tapahafany ity andiany fa 410 antsoina hoe mitaity ary ambony be ny Salanisa Camber ny azony mpianatra ho ny Italiany sampanateny sy kolontsaina sinoa na ny Institut Confucius eny amin'ny Anjerimanontolo misy amin'ireo mpianatra ireo moa no volano ny fianarana ny Chine ao ireo hiditra amin'ny sehatry ny asa avy hatrany ao ihany koa ireo tonga dia efa hiasa ny ivelany mihitsy Andriambolaza ary Fedy Rakotomanalina. Mpianatra miisa 770 no nahazo ny mari-pahaizana licence de langue et culture chinoise avy amin'ny Institut Confucius eny amin'ny Université n'Antananarivo. Andiany fa 470 ity navoaka omaly ity ary nisarotra ny anarana hoe promotion mythe. Nampiavaka ity andiany ity ny noty ambony azon'ireo mpianatra ny talen'ny Institut Confucius eny amin'ny Anjerimanontolo. Nampiakatra ambony tapahafahan'ireo mpianatra tao anatin'ity andiany fa 470 ity ihany koa izany sy rano fanazavany. Misy amin'ireo mpianatra ireo no mbola noho ny fianarana any Chine. Ao re hiditra amin'ny sehatry ny asa avy hatrany. Ao ihany koa ireo tonga dia efa hiasa ny iverany mihitsy. Hatramin'izao dia miara-miasa amin'ny association entrepreneur sinoa zany zay voavoaka ny mpianatra dia fa BTP zareo no mametraka ohatra hoe mitady piasa dia miaka-mahomby dia tafiditra amin'ny orinasa sinoa zany ho an'izay manapa-kevitra zany eto Madagasikara. Moa koa zany tsy visy amin'izy ireo no mahazo bourse mandeha manomaka any Chine dia misy ihany koa tonga dia efa mahita asa any ivelany amin'izy ireo. Olo-manakaja maro sy fikambanana maro ary mpandraraha maro nanotrona ity lanonana famoahana ny andiany fa 470 amin'ireo mpianatra nahazo ny mari-pahaizana licence de langue et culture chinoise avy amin'ny Institut Confucius eny amin'ny Université n'Antananarivo ity. Tonga maro nanotrana ihany koa ny fianakavian'ireo mpianatra ao anatin'ity andiany fa 470 nisarotra ny anarana mity nahazo ny mari-pahaizana licence de langue et culture chinoise avy amin'ny Institut Confucius eny amin'ny Université n'Antananarivo ity.
Ovandaritsika miaraka indray ny voambolana ao amin'ity sabotsy ity. Ity indray voambolana tokony ampiasaina sy fankazarana amin'ity androany ity, lambadity. Ny hoe lambadity dia antikana amin'ny voambolana frantsay hoe sparadrap, azo agasiana ihany koa hoe sparadrap. Ny lambadity dia fitaovana fampiasa entina hitsabona, izany hoe lamba misy dity fampiasa amin'ny fieritakonana. Voambolana izay azo ampiasaina amin'ny andavanandro ohatra ao anatin'ity fehizanteny manaraka ity rehefa amin'ny teny malagasy. Ilaina ny fisian'ny lambadity fiandry ao anaty fiara raha sanatria sendra ratra maivana tampoka mitranga amin'ny mpandeha na ny mpamily. Hitantsika ihany koa io voambolana io ohatra ao anatin'ity fehizanteny manaraka ity rehefa amin'ny teny malagasy, sofa nisy lambadity tao anaty poketra dia ino ny lasa nampiasaina nanambarana vonjomaika ilay boky ny samaka. Tsy izany akory ny fampiasan'ny lambadity, saingy manamahana olana fotsiny. Rehefa izay ary ny fantatsika dia azontsika malagasy ampiasaina amin'ny andavanandro amin'ny tokony ampiasaina azy ity voambolana hoe lambadity ity rehefa amin'ny teny malagasy, fa tsy voatery teny frantsay hoe sparadrap akory amin'ny fotoana ilana azy. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana ny mahafehy azy. TV Plus Madagasikara. Ankasitrahana feno isika nanaraka ny fampalalam-baovatra amin'ny farany.